Nanomboka ny taona 2024 dia betsaka ny asa nenty ministera fambolena sy ny fiompiana Aron-Jono anafoanana ny haromontana eto Madagasikara. Isan'izany ny fanaitanana ny olona ny fanaovana vaksiny VB maimaimpoana ho an'ny alika sy ny saka. Ho fanamafisana ny ady atao amin'izay haromontana izay dia nisy ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ka tsindrona ray hetsy dozy no natolotry ny vondrona iraisam-pirenena miandraikitra ny fahasalaman'ny biby ary 7,000 dozy avy amin'ny tahirim-bola ny fiompiana. Teny amin'ny birao-ny tahirim-bola ho an'ny fiompiana Ampandrinomby no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireto tsindrona ireto ho fanampiana ny ministera fambolena sy ny fiompiana Aron-Jono hanafoanana ny haromontana eto Madagasikara. Isan'ny mbola aretina mamono ny pray tandrazana amintsika ny olom-pirenena ny malagasy ny isany indrindra ny faritra izay lavitra ny haromontana zany dia nytanjontsika moa zany dia tsisy tsony ny olona matiny zany haromontana zany avy amin'ny kaikitry ny biby fiompy ka mialohan'ny tsisy ny aretina zany satria biby fiompy ireo zany ny alika sy ny saka ny tena mamindra azy ireo dia reo aloha zany ny andraikitry ny ministera ny fambolena fiompiana ny jona dia ny manao vaksiny azy ireo mba tsy ho izy ireo no amindra sy anaparitaka an'izany haromontana zany. Fa misy moa fiara-miasa amin'ny ministera maromaro isan'izany ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'izay sanatria voakaikitra dia efa misy ihany koa fandraisana tanana sy ny fepetra izay tokony ho raisina fa ny tena zava-dehibe dia ny fampahafantarantsika andreo olom-pirenena rehetra ny mbola fisiany zany aretina haromontana zany eto amintsika ary tokony andraisana fepetra amin'ny ny fanaovana vaksiny ireo biby fiompy zany. Raha ny antotanisa dia olona 520 isan-taona no matin'ny haromontana eto Madagasikara. Atao lara-pamena araka izany ny anaparitana ireto vaksiny ireto manerana ny faritra. Misy moa fitsinjarana zany izay apetraky ny teknisianina miaraka amin'ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fandaminana ny amin'izay hoe ahoana ny anatanterantsika fanaovana an'izay vaksiny VB andreo biby fiompy alika sy saka izay miara-miaina amintsika ireo. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny olona rehetra amin'ny ady atao amin'ny haromontana satria areti-mandoza izany ary ny fanaovana vaksiny ny alika sy ny saka ihany no anotokana hisorohana izany. Mandritra ny hetsika rehetra dia maimaimpoana avokoa ny fanaovana vaksiny ny alika sy ny saka.